Construit durant le régime Ratsiraka, le palais Diavoloa est la résidence officielle du président de Madagascar. Il est situé à 15 km au sud de la capitale Antananarivo et fait partie des plus beaux palais présidentiels en Afrique. Si un partenaire stratégique, c'est qu'un panique tout pour ça, des envoyés dans le son, purement ambiental, il y a Madagascar, c'est conditions, et c'est qu'un panique, il faut la faire, il y a un si qu'un entour, il c'est surtout. Cascani zone économique spéciale, les femmes nationales en Mauritienne, Saint-Sounou, c'est les femmes lancées en 2015, elles ont essayé ces clichés. Sounou, zone économique spéciale. Anisan'ny fanontaniana izay efa masamasaka tany Andohantsika tany satria efa apetraky ny mpanao gazety maromaro amiko le izy. Ny zavatra mahafaly ahy dia ny hoe mba misy any zany amin'ny fiarahamonim-pirenena any mandinika ny toetra raty haka izany izay everika foto-kevitra lehibe mihitsy eo amin'izay tokondiniana eo amin'ny fiainam-pirenena. Ozy ianao hoe fa maninona aty amin'ny fiafaranany mandany no ataony izy fa tsy tany amin'ny voalohany. Dia mba hieritrreto ary hoe vao tonga mbola ao anatin'ny sanctiontsika, mbola ao anatin'ny zavatra rehetra sika dia hoe io le filoham-pirenena fa dia nametraka ny anamboatra le constitution. Eto zany dia tena fanamarihana hoe izay zavatra hitako amin'ny adihevitra mandeha ary everika tena zava-dehibe tokoa dia ny hoe tsy raha filoham-pirenena ao taninao, tsy refonte na constitution mihitsy no tokony ataontsika. Zany hoe refonte hoe misy le adihevitra moa zany hoe atao metraka constitution samihafa, ty fédéral, ty unitaire, ty démocratique, ty ohatran'izao. Tsy zany no ilaintsika izao, mbola tsy amin'izany isika. Zay no tokony ho natao raha nanao tany amin'ny voalohany. Fa ozy aho hoe fanitsiana révision ary fanitsiana ho amin'ny zay ampilamina sy ampirindra ny fiainam-pirenena fotsiny ao anatin'ny fifidianana. Raha izay adihevitra apetraka ao anatin'izay faritra zay everiko fa efa iova sahady ny adihevitra ao anatin'le izy. Tsy izy resaka amin'izany article 54 zany fa hoe ao anatin'ny fifidianana tokony metraka fanontania isika
zatra tiako tena alohan'ny ametrana fantana dia zao filoham-pirenena Rajoelina dia voafidy tamin'ny alalany fifidianana malalaka, transparent, strandrehetra izay natrehany ihany koa ny communauté internationale. Mananjan'izany ary resy lahatra amin'izany izy fa io ihany fifampiasam-panefana avy amin'ny alalany fifidianana no ampisy ny fitoniana sy ny filamina eto amin'ity firenena ity. Mbola zay Rajoelina mampiano zany toko ariady fo amin'izany izy. Fa tsy izy mihitsy dia atao anao fifidianao mamboarina indray tsika anao ny ady hevitra iraisan'ny rehetra ao anatin'ny zavatra mitaritsy amin'ny rehetra ary eo no metrahako fanontaniana tena efa nijery marina tokoa ve isika zany efa nanomboka elaela no niteny tonga dia izy no andreo Ban-Ki-moon efa niteny hiatrika tamin'ny mai 2016 dia efa niteny taminy hiatrika fifidianana izay mila fitaizana ny olom-pirenena ampio izay amin'ny fitaizana ny olom-pirenena ampio izay fitaizana andreo sehatra izay azo lazaina hoe itsiketsika ao anatin'izany fifidianana zany ao anatin'izany ny mpanao politika la formation zany mila adevitra zany ao anatin'izany ny mpanao gazety mila adevitra ao anatin'izany ny société civile tena marina zany ary zany indrindra natonga tamin'ny eritoana izy dia manketriketrika zay tamin'ny voalohantonty zany dia efa nisy ilay fionana samihafa adevitra dia raha mpanao politika nadinika hoe ahoana zany fifidianana zany ahoana mila lampanrenana io tsy voazoa io nompotra fa rehefa manakaiky moa le fotoana dia ohatran'ny tiany rehetra ampiasakazana izy fa adevitra efa tokony mipetraka io zao ny zavatra lazaiko atsika ao anatin'io fametrahana ny adevitra io filoham-pirenena tsy nametraka mihitsy hoe ity alefana ity alefana ity alefana za tsy niteny mihitsy hoe ny fianan'ny filoham-pirenena atao volana eo amin'io resaka constitution io tsy nitena zany tsy filoham-pirenena fa izao mbola misy zavatra hafa mihoatra noho izany ke izay manahirany petsaka andratra maneno antiny eo zay natao hoe tsy antsika zavatra anankiray izay lehibe ao anaty efa nisy ny sola kely ty azafady ny mpanao politika zay efa nametraka azy dia ny hoe io resaka fokotany io dia anisan'ny tena lehibe mihitsy ka tokony hojerena satria ny fokotany dia tsy tafidy za mijery ny andiny telo amby efapolo amby zato isika ao anatin'ny constitution zay nametra hoe reto avy ny collectivité territoriale décentralisée tsy ao anatin'ny fokotany fa ny commune ny région ary ny faritany le izy zao nefa ny adevitra ary tena ngeza be tokony an'olo ny sefy fokotany sika raha manolo sefy fokotany sika kanefa fokotany tsy ao anatin'le collectivité territoriale décentralisée dia tahaka ny rafi-panjakana izy zany dia tokony hotendrena zany ny olona mba hitretinao moa zany hoe zao ny gouvernement typranakizaretsana hoe andao hotendrenanareo dia mba meo réaction mikasika an'izay dia efa akaikana ny fifidianana ka dia anjony olona zareo ao anatin'le izy zay voalohany fa ny faharoa tena tsy mety amin'izany mihitsy filoham-pirenena aiza ny tena miseho ny fahefam-bahoaka any fotony moresaka démocratie foana tsika aiza ny tokony s'exprimer zany démocratie zany any fotony zany hoe tokony hofidiana le olona lalam-panorinantsika tsy manao an'izay raha anao an'izay ndray nefa aza hoe andao raha fidiana le izy anti constitutionnel zany atao président république zany asanazytsika tsara le fipetraka rehetra ka tokony adevitra petraka mihitsiny zany hoe raha te hanaja aloha le démocratie te hanaja nana ary te hanaja ihany koa le fahadiovany eritreritry ny rehetrarehetra amin'le fanaovana fifidianana io resaka fokotany no anisan'ny fototra eto amin'ny firenena voalazo anaty lalam-panorenana fa hoe ny fokotany dia anisan'ny fototra izay entina hampandrosoana ny firenena ny article 162 aby izay raha tsy diso 150 amin'ny fokotany zany
152, le Fouquetin organisé, le folklore organisé en Fouquetin au sein des communes est la base du développement. Et la base du développement et de la cohésion socio-culturelle et environnementale. Il y a directeur de communication présidence qui a jamais les base du développement et cohésion socio-culturelle et environnementale. Les responsables des Fouquetins participent à l'élaboration du programme de développement de leur commune. Alors, on est qu'avec une commune, avec la lanine, ni faut nous l'avons une commune, si nous l'avons l'État loué, des présidents Fouquetins, des petits amanavetans, on a tenu. Allez, la dîvre Fouquetier. Allez, la dîvre tena Fouquetier. Io encore en priorité io zavatra. Aveo faharoa zahay misasika an'izantsika ihany amin'ilay adevitra satria io moa no napetraka. Niantsena ilay article 46 le hoe miala ny filoham-pirenena no atao priorité. Fa ny faharoa dia l'article 47. Manana ve ny article 47. L'élection du président de la République a lieu 30 jours au moins et 60 jours au plus avant l'expiration du mandat du président en exercice. J'ai les yeux. C'est le ça, hein? 30 jours au moins, 60 jours au plus. 30 jours, ça, on ouvre l'élection. 30 jours. À ce moment-là, 30 jours au moins. Ici, nous, j'ai tout cas, on a 60 jours. 30 jours au moins. Farafakely 30 jours. Zany any amin'ny 24 janvier tapitra ny amin'ny filoham-pirenena dia 24 décembre no moins les 30 jours ary 24 novembre no au plus ao anatin'ny 24 novembre hatramin'ny 24 décembre tokony hanaovana élection. Vita ve zany? Vita ve zany? Hitondra fampietretana kely antsika ao anatin'izay hoe ino moa ny expérience misy hita amin'ny firenentsika. Rehefa mijery an'io isika dia azo lazaina hoe tafina tamin'ny làlam-panorenana frantsay nanomboka tany 1959 tany io andraisina an'io. Dia niraisitsika foana io tamin'ny constitution ny 2e république, 3e république. Fa izao ny olana tsy mbola nisy expérience mihitsy pratikitsika tamin'io hatramin'izay satria ny élection rehetra hatramin'izay dia tao anatina cadre particulier foana. Nisy ny crise ny 91 dia nanao élection 92 cadre particulier. Nisy 96 zay nanapa-kevitra ny anesorana président Zafy dia niorganiser élection cadre particulier. Nitonga tamin'ny 2013 dia tsy lelam-panorenana ity no nampiasaina tamin'iny fa ny feuille de route nampiasaina. Zany hoe mbola tsy nanana expérience mihitsy isika nanaovana an'io. Any France, arony ny élection tany France miazy ao anatin'ny 45 jours dia bouclé daholo hatramin'ny résultat. Vita nisy premier tour, deuxième tour satria miazy ny ariva menina ariva ny farana bureau de vote amin'ny valo alina ianao dia efa mifantatra hoe landra poto landra be ao anatin'ilay izy. Eto amintsika ary zay zany no isany conseiltsika ao anatin'ny cadre légal antsika dia misy olana satria mipetraka mazava tsara mihitsy ao anatin'ny lasa contrainte juridique izy hoe ny fanomezana fitretena zany fitretena ny résultat d'élection dia eto Antananarivo amin'ny alalan'ny commission électorale mamoaka ilay résultat provisoire dia aveo ny HCC mamoaka ny résultat définitif. Jereo tsara velako nareo no andinika hoe ny nitondrana les résultats originaux en PV eto Antananarivo afin hoe bureau de vote 20 000 maherimera Madagascar afrina anaovana an'izay. Nampiantsika hélicoptère VDB nampiasa fitaovana VDB tsika fa mba jerenareo afrina anaovana an'izay. Dia aveo rehefa mahazo an'iny zany ny HCC ny CENI dia mivory dia manao le résultat ny CENI dia aveo indray mamoaka ny résultat ny HCC ny résultat définitif. Ny laza dia milaza antsika jerikely ny statistique
Ny élection voalohany zay nisy 2 tours dia tamin'ny 92. Hitantsika zany fa taorina crise 91. Ny premier tour dia 25 novembre. Mazonareo aloha teny zany. Dia nisy deuxième tour 10 février natao ny deuxième tour. Firy zany 11 semaines. 11 semaines. Mbola tsy kotiko anatin'ny lisy le hoe ny résultat taorina ny deuxième tour fa apio zany le fotoana isin'ny résultat aorina ny deuxième tour. Satria raha filoham-pirenena no resahana dia tsy maintsy fantatra alohan'ny 24 janvier zany le izy. Dia tsy maintsy tenevanareo en compte zany zay fanomezana résultat zay. Ny deuxième élection, deuxième expérience atsika zany dia tamin'ny 96 dia nalazaintsika teo hoe rehefa nanao élection anticipée tsika dia taorinan'ny ialana Andriamatoa empêchement Andriamatoa Zafelbert dia zao 3 novembre 96 nanaovana ny premier tour. Dia ny second tour 29 décembre 96, 8 semaines après. Mbola tsy miresaka hoe le namezana an'le valina fa nanaovana élection fotsiny anton'izy 8 semaines. Marina fa cadre particulier izy. Ny tamin'ny farany tamin'ny 2013 dia ny 25 octobre 2013 nanaovana ny premier tour. Dia nanaovana ny deuxième tour 20 décembre 2013. Rehefa jereny io zany dia 8 semaines koa le izy. Ary rehefa jerena hatramin'ny nivoahan'ny résultat définitif tamin'ny 17 janvier dia 11 semaines. Eo amin'le premier tour. Mbola tsy miresaka koa reo hoe ahoana le propagande zany ao anatin'le izy. Fa raha koa tianao zany zay dia mampametraka ny fanontaniana ao anatin'ity article 47 io ataovy ny adivitra amin'izany. Io taka ny sakay io na mandidy rehefa teny arana dia atao. Fa rehefa avy eo le izy sao dia hoe tsy mety zany zavatra zany. Ny tena olana ika dia mafizay fa rehefa hoe tsy foana ihany satria mety amin'ny rajonary mampianina io. Eo zany tsika mila sokafana misy. La iadefo zara ianareo avy any fiarahamonina any no nanao an'le izy. Fa izao le olona ngy tsy mamaky akoren'ity ka tsy za mba mijery an'ilay fanamarihana nataon'ny société civile sasany teo dia mivoaka ao anatin'ity izy. Tsy mamaky ny tsara izy. Aligna 1 io hitatsika io. Fa mety hitao hoe ny aligna ambanimbany afa tafidina hoe. Ny aligna 3 zay miteraka olana ao anatin'le izy amin'ny article 47. Dia voilà zao zany hoe fisine second tour dia atao zany fa ity ny tena zavabe misy phrase anankiray le aligna 3 manao hoe le second tour a lieu 30 jours au plus après la proclamation et nous savons après la proclamation officielle des résultats du premier tour. Mandeha zany premier tour jour 0 dia mandeha ny proclamation dia tsy fantatro iny zany hoe araka ny tenisy teo hoe fanangonana le résultat dia mifamohana azy dia un mois après au plus tard efa mivoaka amin'le 30 jours voalaza le aligna voalohany tsika amin'izay fotoana izay. Efa mivoaka tsika raha izay ka apetraka le fanontaniana hoe misy ohatran'ny fifanoherany ianao ina ny adivitry ny rehetra ao anatin'izany anjavatra zany fiaina mifanohitra be ro sady tsy mifanohitra. Ny famakina constitution tsy azo avy interprétation. Famakina constitution c'est d'interprétation stricte. Mpanao lalàna dia mahalala zany fa tsy hoe zao mety fahitako an'io zao fahitany sasany an'io fa zay le izy. Ka zay no mahatonga manao hoe aleo tena hevitra zay tokony apetraka. Ny sisa zay pitsopitsony mety afaka manaraka ihany fa reo aloha ny tena hevitra zay veriko fa tena angeza be ao anatin'le izy. Ka sao dia mandeha le zavatra rehefa avy eo ny frantsay dia reo tsara fa ny azy nandeha ny élection voalohany premier tour dia 15 jours après ny alima dia fantatra izy dia 15 jours après dia mandeha ilay ny élection faharoa dia tonga dia fantatra amin'iny le
15 jours nanaovana le izy satria adamindray eto amintsika irantsika misy prekampany tsy fafaritra rantsika zany tsy mbola misy an'izany aho mila tandremana ihany ko zany resaka prekampany zany am'izao fotoan'izao misy olona tonga dia milaza hoe zay fa candidat dia efa manao an'izy aizao anatin'ny lalàna zany mbalazao hoe aizao anatin'ny lalàna misy an'izany zay efa miova ny lalàna raha filalànkasokola tsy miova ny lalàna zay izy mametsaka an'izany anao forcing ao anatin'le izy ka zay zany ohatrany isotomako ny isaitsika rehetra amin'izay fanontaniana zay mipetraka manodidina an'io resaka constitution io hoe misy adevitra zay raha fijerika azy aloha tena tokony ho atao ao anatin'le izy fa rehefa milasa ndraiky anjanona mihitsy dao mijanona tsy mampoitra an'izany filoam-pirenena voaloha mandanjana constitution fa adiditsika rehetrarehetra kosa no mametraka an'le olona satria ozy mbola tsy nampiarina mihitsy io amin'ny pratika teto Madagasikara ary amin'ny pratika teto Madagasikara efa nijerena tia mifanohitra no zavatra misy ary eo zany tokony hitondrana fieritreretan-tsaran'izy ny azy zany le fotikevitra fotsiny raha tianareo fiteny presidensy raha miresaka zany hoe fanamboarana fikitiana ho an'ny fifidiana zay hany zay tena fotikevitra lehibe ao ka tiany rehetra amboarina aloha le folo lany eo no anapotrana zany rehefa aveo raha izay ndraisanrehetrarehetra anatin'le izy asa moa nahavaly azy le izy fa ny tianareo fanontaniana teo moa dia hoe savy renao izy le tsy mipetraka hoe sanany samy président fa hoe inona ny intérêt ny firenentsika zany dia tsy maintsy mametraka foana stabilité zay iveriko stabilité zay vetika eo stabilité relatif moa zany hoe fitenenana zany fa zay vetsika eo stabilité misy tokony arovantsika tokony arovany rehetra foana tahaka ny anakatriam-basina rehetrahana stabilité hoe tsy ny fifidianana zany tokony idina fa tokony raisana ny adevitra rehetra ao anatina zany ka misolatra ny adevitra taminareo zany reo dia everiko fa ambavomana en première prise ozinareo asika ndray président aminay reny tena tsy mety reny tena tsy mety mihitsy an'ireny fanomezana vaovao reny nareo malala tsara fa ao anatin'ny lalam-panorenana ao anatin'izay andraikitra reny dia zao mila vaovao marina nge ny vahoaka mila vaovao marina ny vahoaka tsy tokony ho avily ny fiambanina politika zono ny vahoaka ny mitako vaovao marina tena zono atoko adiditsika no mame vaovao marina anondra amin'io maheno an'le izy hoe misy fanarahana efa natao andraisana réfugié any Madagasikara réfugié syriana zany a dia fanaporontanana saim-bahoaka tsotro zao fotsiny ary laika fafy amin'ny firenena tokony saziana ve zany mametraka ny fanontaniana aminareo jotan'ele sain'le vahoaka zay areto sahirana zay areto misy ny fahantrana dia ho avitray le olona hito aminay so le olona mivoian'izy no mitsapa fa izy dia hitondra an'izy any zany filoam-pirenena tsy mbola niresaka kory amin'izany na tamin'izy ahoana moa ny asan'ny filoam-pirenena resaka amin'izany nefa tsika mamaha olona neto amintsika ka iny aloha dia apetraka fa dia langa marivototro ary tokony eritreretina mihitsy hoe inona no sary zay tokony atao natrany iny dia mitovy any am'le hoe nianjera mo nitonelina atao ambany tena fanokorontanana saim-bahoaka le zany miazakazaka le olona atao ambony nitonelina tsy afeniko anareo fa efa tena tsy niaina tsony enjera nytramonay rodany ty zany efa niala daholo ny olona atao ambony rehetrarehetra zany ve no atao zany ve le vaovao marina hiteraka korotana ohatrany zany miope filoatra kosa dia alao mpiarina ny lalàna ary tsika rehetra dia tokony iray saina amin'izany zavatra zany eo amin'ny lafiny insécuritaire dia fanteneniko teo le hoe tamin'ny herinandro no nametrahana le hoe RSS réforme secteur sécurité
mila fotoana rotaona ny tiana hevitra amin'io nandeha tety any Madagasikara nandeha tety ny faritany rehetra ny antsony pirenena rehetra hiadevitra momba an'io fa resaka tao anatin'izany ahoana ny fampiarana ny dina ahoana ny fisehoan'ny insécurité aty aminareo iza ny tena manao an'izany ina ny fomba mahomby taty aminareo mba azona ny ady amin'izany aiza daholo ny faritra mena hitovy ve miady atao amin'izany tsy hitovy ina avy no voakasika izany tsy miaramila sy ny zandany any voakasika izany voakasika n'izany ny justice voakasika n'izany ny fiarahamonim-pirenena rehetrarehetra zany zany resana raha misika insécurité ary zany natokana anazy hoe anjara didiny rehetra ny fametrahana ny fandriampahalemana eto amin'ny firenena tsika efa mandray andraikitra zay dia mandray andraikitra ary tsy hijanona ny andray andraikitra ao anatin'io fa izao mila fanentanana ihany koa zay zavatra zay anisan'ny efa ataontsika le hoe fanisana ny fitaovam-piadina efa anatin'izany tsika misy le fitaovam-piadina zay mitsofoka tsy hitanao mba mijery any eny eny amin'ny seranantsambo sy ery amin'ny seranam-piaramanidina fa izao mahafantatra tsara nareo 5 kilomètre de côte tsika tsy no voajerytsika metatra isa-metatra ity morontsiraka tsika ity any ambadimbadika any mitsofoka rehetra ka zany rehetrarehetra zany zany dia anisan'ny fanampy zay ataontsika satria raha tia mpandroso ny firenentsika tiatsika hamokatra ampilaminana ny vahoaka tiatsika andeha hianatra ny mpianatra tiatsika hipetraka any amin'ny toerana misy azy ny mpitsabo any amin'ny toeram-pitsaboana any mila n'izany izika fa izao misy olona dia mieritreritra fa io no ametrahana stabilité anakoritana no ametrahana pression maro samihafa dia manao an'izany miantsika miantsika fa adiarahana io zavatra rehetrarehetra io amin'ny sambo sinoa hoe misy hoe ny fandrarana avy amin'ny frantsa tsy misy an'izany aiza misy an'izany hosahanao an'izany ve izy nefa tsy misy sambo hafa avy any aminy raha ohatra hoe nisy sambo hafa indray avy any aminy dia hoe mety azo ekena ihany zany zavatra zany ahoana moa ny aneketsika amin'izany ko fanomezan'olona hafa aty ve dia ilaza ny aty hoe azaraisina na azomena fa ratsy na tsy mety iny ny antony samihafa tsy mitombona mihitsy ny zany zavatra zany ary zany mihitsy no nahatonga n'le ahany misy ambasador tonga tao amiko mihitsy dia hoe andriamato filoham-pirenena ianao avanisiny tao misy fampirarana miafina mony zay natoanao ka hatonga ny sinoa hiinvestira to Madagasikara ozy hoe tsy fomba ny filoham-pirenena reo zany tsy hanao fiainany fanarahana miafina ny filoham-pirenena raha manao fifanarahana miafina izy dia fifanarahana transparent zany fa tsisy miafina zany amin'ny filoham-pirenena dia zao nataon'ny ambassador zay zao ohatra nyto hoazony sinoa le fanamoarana ny lalana milobe voemary dia io ny nanaovanao takana amezana bazy ho an'ny sinoa aty Madagasikara ambassador ny tena zany io za matsaiza ndray matao ambassador ny fanarahanay miaraka amin'ny sinoa amin'izay mety fanarahanay dia zao misy lalana atao misy volindramina anaovana an'izany condition azahoana an'izany no atao zay atsara indrindra le condition tombontsoa ny malagasy ka tsika hoe sady efa mihindrana ny mbola notakany miafina dia ina ny tombontsoa amin'izany tsy olona dala le olona minégosier zany mba manam-poizana amin'izany any filoham-pirenenareo amina finégociation financière tsy hanao an'izany mihitsy izy ka tsy misy zany ary tsy isy zany amin'ny zavatra ohatran'izany raha tsy zavatra tena hoe fantatra fa ao anatin'ny tombontsoam-pirenena ka misy adevitra zay atao mahakasika an'izany fa zay zava-dehibe kosa zany misy dia zao ny fanjakana sinoa dia manome fanomezana don ho an'ny firenena malagasy ohatran'ireo sambo reo zao dia don reo misy lalana zay omeny zao le ataoko hoe lalan'ny atody eo mahitsy eo misy 20 kilomètre ny fampikarina atody omeny mamaim-pony rany ny hôpitaly le riambodratrio iny reny don zay meny mamaim-pony reny zany hoe misy ny vola ampindramina misy ny vola zay na ny fanomezana zay meny ao anatin'ireny projet maro samihafa ireny
ahoana convention de partenariat amin'ny air Madagascar. Io zany dia tiako ny milaza hoe mandroso ny ady-hevitra zay iarahan'ny air Madagascar sy ny air Australie. Eny fa tany aminareo tany tany amin'ny hafa tany velany tany tena hoe fa maninona anao amin'io hoe tanakaiza le hafa ka le hafa tsy tongako, le hafa tsy mahafa-po, le hafa mametraka ny condition. Le anisany anankiray teo zao dia Kenyan Airlines. Kenyan Airlines nefa rehefa nametraka dia nalaza zay raha zao mbola sahirana amin'le izy ka tena tsy hanamora anaovana investissement arak'izay nanareo zahay. Tonga ny Ethiopian Airlines. Ethiopian Airlines dia mametraka hoe raha izay miditra ao dia Addis Abeba no lasa hub fa tsy Antananarivo. Zany hoe raha handeha ny vol zany mandeha makany any Chine ohatra dia ny hub Addis Abeba. Mandeha ny vol nanao any amin'ny international dia ny hub Addis Abeba. Tsika ve zany zay ilona anankiray ao anaty fa mbola misy zavatra hafa koa anatin'le izy dia zany rehetrarehetra zany efa nidinihan'ireo misy expert ao, misy solotena fitondram-panjakana ao, rehefa nidinihan zany dia hoe ny miaraka tamin'ny air Australia zany no mety indrindra. Ao anatin'io zany dia misy endri-davatra anankiroa zay atao misy ireo trosa zay any Madagasikara zay efa niangona ny taona ela be tao zay niladiovina. Ozy anao avaizana izy fitondram-panjakana ihany le zany tsy maintsy abantsika ezaka abantsika ihany no anaovana an'izany. Fa misy kosa ny vola vaovao zay hoentiny zareo amin'ny Australie ny 40 millions de dollars dia io zany dia miantso partenaire izy. Ao anatin'izany ny AFD zay nantsony, ao anatin'izany ny AFC zay nantsony, ao anatin'izany mety mpandrara tsotra privé zay nantsona manampy an'io. Ka amin'ny faharoapolo ny volan'izao zao mifantatro any Paris ny Élysée dia misy ady-hevitra miaraka amin'ny agence française de développement mahakasika amin'ny zavatra io. Satria nitondra vola ao anatin'io zany ampindra vola ao anatin'io ny agence française de développement. Ka mandroso zany izy hoe mampitsiro ny fanantenana ihany eo amin'izay iarenany air Madagascar io zavatra io. Ahoana le Z2S miaraka amin'ny Sinoa sy ny Maurice. Ka le Z2S iny mbola andalo amin'ny Assemblée nationale sy ny Sénat le lalàny efa farafaritra le izy. Sinoa sy Maurice ho andritra ny Z2S fa tsy ho Sinoa sy Maurice. Mety ry zareo no mety avitsika ao tsy fantatra. Tsy mbola misy ankeny milaza hoe zay le efa teny investir fa le mampiseho le antsointsika hoe intérêt kosa dia misy.